Isan'ny manandanja lehibe ho an'ny Repoblika ny Inde ny daty ny 20 volana Janoary izay mahafeno katroka ny 27 taona nisian'ny Repoblika ny Inde. Fa isan'ny lasibatry ny fakanakerany ny teratany Karana sy monina ary mipetraka eto Madagasikara indrindra fa tamin'ny taona 17 sy 20 iny ary mbola nitohy tamin'ny taona 18 sy 20 ity. Naneho ny heviny mikasika izany fakanakerany izany androany ny ambassador ny Inde miasa eto amintsika nandritra izay fankalazana ny 27 taona ny Repoblika ny Inde izany. Misy pakakirana ny tokony samborina ary milona araka ny lalàna malagasy. Io mamarany masovony Inde manolona ny fakanakirany teratany Karana. Raha tsivina dia voatsila ny andro lasa teo dia mpandraraha eo misehatra ny firavaka sarobidy Kalidas izay hatramin'izao dia mbola eo an-tanany pakankirany. Amin'ny teny ireo sisy dia azo lazaina fa tena sy mikany fifandraisana amin'ny Madagasikara sy India ary izany toerana izany dia amin'ny lafimary kosa ny fambolena, ny fiarovana, eo ihany koa ny fanomezana fianarana fifanana ho an'ny malagasy makany India ary zavatra iray mivaingana dia ny président Madagasikara dia efa mandefa ny Inde ary mbola dia mafy hatrany karakara miasa izany ary mbola mety miverina ho an'ny tsika ny Inde iray. Ny resaka kidnapping dia mampalahelo be foana na tera-tanina hiarana izany ary tena mampalahelo dia presque 10 isanjato n'ireo trangana kidnapping dia tera-tany indiana avokoa ary rehefa amin'izao fotoana izao dia misy tera-tany indiana izay manana karapanondro malagasy dia mbola eo an-tanan'ireo mpanao kidnapping amin'izao fotoana izao. Ny zavatra efa natao ny Inde sy ny ambasady ny Inde dia efa niresaka tamin'ireo manapahefana tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana taky ny polisy, ny gendarmerie sy minisitra maro izahay mikasika an'izy ary dia manantena sy tena maniry tokoa mba hisaran'izany. Androany 20 Janoary dia daty manatantara ho an'ny Inde feno 20 taona katroka androany noho ny siny Repoblika ny Inde. Androany dia nisy lanonana izay mikarakarainy masovoan'ny Inde amin'ny toto-tsaina teny amin'ny trano fonenany masovoan'ity firenena ity eny mahitsy nentina nankalazana io daty malaza io. Nosoritany masovoan'ny Inde nandritra ity fotoana ity fa tsisy tonitra amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta fifandraisana izay misongatiny amin'ny sehatry ny fiarovana, ny famolena, ny fampiofanana, ny fanomezana vatsy mpianarana samihafa.